Rija dia olona tsotra tia hivavaka, fa azarany isa-maraina ny mivavaka ary mamaky ny soratra masina. Olona tia manampy ny hafa ary manana orinasa izay miroborobo fatratra izy. Ao am-piasana izy dia manantona sy miresaka amin'ireo mpiara-miasa tsy tapaka, maka hevitra na manoro ny fomba atao ao am-biasana. Nisy tetikasa goavana iray izay kasain'ny orinasa hanampy azy fivoriana vao maraina izy hijerena ny fivoaran'izany tetikasa izany. Misaotra anareo rehetra tonga minatrika ity fivoriana somary tampotampoka ity mba hijerentsika miaraka ny fizotry ny asa mikasika ilay tetikasa crypto. Te anontany aho hoe aiza ho aiza tsika izao? Raha ny mikasika ny fangatahana napetraka eo anivon'ny banky aloha dia miandry ny business plan antsika sy zareo dia feno ny dossier. Mino fa raha vao vitantsika izay dia vetivety dia hivaly ny fangatahantsika. Ok, misaotra madame Nathalie. Tokony efa mamaraparana niny business plan iny ry madame Stacy sa ahoana madame Stacy? Oui, efa manao fantsiana farany izay comité sisany dia hoentina eo aminao ka. Ok, mety tsara. Ary ny fournisseur ve efa nahita ihany sika monsieur Alex? Iny monsieur Rich, efa nanao fampitahana izay ary misy anankitelo afaka iara-miasa tsara. Entinay ao aminao sisa afahana andray ny fanapa-kevitra farany. D'accord, ok. Mety tsara daholo zany. Ary ny site sy ny application manao ahoana mila afianganana famitana azy. Aiza ho aiza sika madame Rojo? Eo ampanaovana ny test farany équipe informatique monsieur Rija. Alohan'ny ampidirana azy any amin'ny Google Play Store sy ny Apple Store. Ny site indray dia efa rectifiena le bug hitantsika farany iny. Apparemment efa milamina daholo ka. Ok, ekena madame Rojo. Ary manao ahoana ny resaka prospection client an'ity tetikasa ity? Efa mandeha ihany sa? Raha ny prospection client indray dia efa manao izay ao amin'ny service vente miaraka amin'ny service client, ny appel, mail, messenger ary ny WhatsApp no efa natao. Ary hatreto dia tena positif ny retour client, efa tena miandry ny lancement antsika ny sasany amin'izy ireo. Ok, mety tsara. Mandeha araka ny tokony izy daholo izy zany fa dia tena misaotra anareo. Mamita ny processus rehetra sika amin'ity herinandro ity dia amin'ny herinandro manomboka iny manao ny lancement officiel, apetratsika amin'ny tompony zavatra rehetra rehefa sitrany dia tanteraka foana. Ok, raha tsy misy resaka intsony dia andao samy hamonjy ny asany amin'izay ary mamerina fisaorana anareo rehetra dia bonne journée daholo. Azafady monsieur Rija, efa miandry eo monsieur Njiva. D'accord, ampidiro ary izy. Eny tompoko. Salama Njiva, mandroso ialahy. Salama tsara Rija, vaovao? Tsy dia misy lesy fa ialahy zao no manam-baovaoko. Ento ny resaka ialahy. Tena manana olana lesy. Fa misy inona? Mila 10 millions maika lesy dia raha tsy voavahako andrano dia mety hiditra ponja. Ataovy sérieux, fa loza iny ty lazainy fa misy inona lesy? Nisy ny soloka lesy Rija. Nisy olona nilaza nahita mercure ary tena tsara resaka be ka dia naka vola tao ampiasana nampiasaina. Kanjo tsy hita tapika ilay ranamana vao azo ny vola ny fiasana koa nefa ity tsy maintsy averina androany. Ataovy sérieux lesy, enjana koa zany. Tsy mahita fa-tselahy zao iresahana amin'izany dia nanantona ny lahy sika raha teo efa mifampizara ny manta sy ny masaka hatramin'izay. Marina zany Njiva. Courage ialahy, marina fa mpinamana hatr'izay sika. Tsaroko ilay izao tao anatin'ny olona ireny dia nanampy foana ialahy. Anjarako indray zany izao no manohana ny ialahy. Tena merci lesy Rija. Fa izao ataoko saika fa tsy ampy an'izany ny volako ato Mety foana Rija, tena misaotra be da be an'lahy. Tsisy fisaorana lesy fa izao mba maily foana misisa fa tsy kely lalana ngeny ratsy Tena afinandorany lambako ity lesy, tsy hiverina intsony zany. Zany mihitsy. Dia eto ambavaka foana ny fiainana fa ilaina foana ny vavaka lesy Ho aty amin'ilay eo zao tena mivavaka mihitsy lesy ary dia tena namaly vavaka ny tompo. Misaotra an'lahy foana lesy. Izay mampinamana mifanampy sy mifanohana foana lesy. Tsy tazony an'lahy aloha fa sao dia mbola be da be zavatra miandry an'lahy. Ok, zao koa tonga dia andeha banky zao dia verseko any ampiasana malaky ity lesy. Merci foana. Ok Njiva, tsisy fisaorana fa mirary soa Toraka izany koa lesy. Ramse, fa maninona ianao? Tena ohatran'ny fanina
tsy ny sakafo koa zay efa herinandro. Oay zany ve tsy amin'ny fiara ao fa misy tapamofo sy rano zay ao. Tsy ianako ty dia misahirana. Ireto aloha hano sy sotroa akanao hery kely. Tena misaotra indrindranao anaka, tany Andriamanitra lehanao. Ity angamba kolianao fa latsaka tamin'ny tany teo. Ie, tena misaotra anao. Dia ity misy vola kely vidiana sakafo kely any aloha fa tena mbola vizaka ianao tena misaotra petsaka anao anaka. Tsy vaovao sao fa dia Andriamanitra hitayanao Zay aloha ary fa ilaozaka ianao mirary fahatanjahana sy fahasalamana. Bonjour Monsieur Reed, salama ve? Bonjour Madame Nathalie. Oui, salama tsara. Nanahoana ilay banky? Tena refusé ny dossier antsika Monsieur Reed. Efa niantsolona nanao intervention mihitsy aza fa tsy neken'ny zareo foana. Tena niala maina ilay olona fantatro. Hiezaka insista ihany aho aloha sao misy ovana. Raha koa zany. Raha sanatria moa zany ka tena tsy manome banky dia inona no atao plan B? Tsy maintsy ny tahirintsika aloha no ampiasaina. Nefa araka ny tatitra azoko dia $5,000 mahery kely eo no ao amin'ny caisse fiandrintsika ao. Tena kely zany. Tsy mahavita premier versement takin'ny fournisseur akory. Bon, ok ary. Aleo aloha dia jerena eo. Miresaka eo ihany. Insiste eo foana ihany aloha ilay olona fantatrao. D'accord Monsieur Reed. Azafady Monsieur Reed, mitady anao Monsieur Njiva. Ay, mety anatitra vola sady ve? Ampidiro izy hoe azafady? Eny ary tompoko. Mandroso Njiva. Salama Rija. Salama lesy. Fangaha mierina ilay vola sady ala? Tsy zany lesy fa saika angataka fany amorona kely amin'lahy fa tsy tratrako tamin'ity semaine ity ilay izy. Aleo mba amin'ny herinandro ambony lesy. Zany ve lesy? Za efa tena saika faly. Tsy afenina amin'lahy fa somary misy manahirana kely atao ampiasana ary tena ilana vola mihitsy amin'izao. Fa eny ok tsy maninona raha mbola tsy tratra ny lahy. Tena miala tsiny lesy Rija. Amin'ny semaine ambony tena tsy miamotra tsony ka. Ok Njiva. Oui, mandroso Monsieur Alex. Azafady Monsieur Rija fa somary urgent kely. Oui, misy inona? Miresaka ilay fournisseur fa raha tsy manao premier versement sika androany dia hemotra zareo ka tsy afaka hanome antsika ilay bitcoin ilayntsika ary tsy afaka hiara-iasa amintsika akory aza. Zany ve? Fa inona koa zany? Efa niezaka ny négoce fa tena tsy mety zareo fa hoe manome antsika hatramin'ny androany atoandro. Manana adiny 3 eo zany isika sisa. Ahoana no atao? Manahirana daholo zany. Fa le banque koa aza refusé ho ny dossier atsikako. Antsoina mankaty hoe Madame Nathalie teo? Eny tompoko. Enjana koa zany. Tsy misalova anao Rija fa ohatran'ny nisy resaka bitcoin nareo teo, crypto-monnaie zany. Ie, misy projet tianay ho lancena zay fa raha zao fandehany tena mety ho tafavoaka letsoko. Ka tsy manapaka amin'ny teny lahy fa zany kika manana bitcoin manana bitcoin 4 zao. Hatray, ataovy sérieux? Ino sérieux be zany. Nisy namako vazaha zay nangataka service tamiko ary nanome ahy io bitcoin 4 io tamin'izany tany amin'ny 2009 tany le izy dia nomeny compte aho dia nipetraka atao fotsiny fa ilay compte nitehiriziko tsara ny information rehetra. Mba lamo valeur amin'ny bitcoin ray $26,000 dia atao x4 zany dia firy kay zany ve? Hitako ilay vazany teny tamiko hoe tehirizy tsara io fa mety hanavotra anao. Nomezako fotsiny izy tamin'izay moa ay ve. Mandroso ianareo mianadahy? Oui Monsieur Reed, nampiantsony ianao? Oui, milamina tsika ka tena milamina. Fa ahoana Monsieur Reed? Ajanony ny banky, ajanony koa ny fournisseur fa efa nahita associé tsika Monsieur Njiva. Azafady, ohatran'ny tsy azoko tsara Monsieur Rija. Za koa tena fanina fa zava tsara hoe Monsieur Riza. Monsieur Njiva dia manana bitcoin ary afaka miara-miasa amintsika tsara raha manaiky izy. Tena voninahitra ho azy zany ka ekeko ary vonina ny ara-iasa aminareo aho. Dia arabaina ianao zany nouveau associé. Way, tsara be kosa zany. Tonga dia aleo ianao Monsieur Alex ny mandray an-tanana ny transfert atao. Resao amin'ny informatika ny processus rehetra. Eto miaraka aminao Monsieur Njiva jerena ny tokony atao. D'accord Monsieur Rija. Ndao sika Monsieur Njiva. Ndao re.
Monsieur Alexa, ao ianao vetivety ity colis nanaovanao ity ve ohatra misy olona hitako izay manana mitovy amin'ito mihitsy a? Tsy possible mihitsy zany monsieur Rija. Ao tsara hoe tena marina zany e. Ka toy ny meneny ahy ity tamin'ny zao voateraka ny alohana fatesany hono. Tsy misy manana ity afa-tsy izy mivady ihany. Raiko moa efa tsy hitako mihitsy hatramin'ny naterahako. Misy milaza fa sanatria lasa daly izy na mety efa maty mihitsy aza. Efa nikakazy ihany koa moa fa tsy nahita vokany. Ka vao maika manamarina ilay zavatra hitako izany firesako izany a. Fa ahoana monsieur Rija? Aleo fa hoentikany ianao rehefa mirava. Entinao aiza moa fa tsy azoko? Surprise fotsiny fahazamanahy. Mandehana aloha fotoana asantsika fa miandry monsieur Njiva dia rehefa mody azavaiko anao tsara. Iny ary monsieur Rija. Ndao ary anaraka ianao. Fa hitanao aiza monsieur Rija? Hitanao ry olo ry io ilay manana colis mitovy aminao. Zany? Aleo antonona hoe dia jereny zany. Manahoana ianao Ramose? Ay, ianao ilay Ramose tamindray mandeha iny. Ie, efa tena nahazo ahy ianao fa sotra betsaka anao anaka. Mitondra surprise kely ho anao aho. Zany ve? Inon'ilay surprise? Ianao koa dia misahirana anaka. Olona ilay surprise ka. Fa izy io? Jereo fa mitovy ny colis anareo mianaka. Fa dada ve ty? Andrekako, fa ahoana zao? Ny soa ataonao dia miverina aminao foana. Eo amin'ny fiainanao isan'andro dia tsarovy fa ny soa ataonao amin'ny hafa eo amin'ny manodidina anao dia voatahiry foana izy ireny ary miverina aminao. Mety tsy eo ny eo, mety afaka fotoana maharitra fa tena tsy maintsy hiverina aminao izany. Isika malagasy dia miteny amin'ny fomba fitenenao hoe ny soa atao levenam-bola. Dia isy fiantraikany amin'ny fiainanao, isy fiantraikany amin'ny fiainany ankohonanao, ny orinasa misy ianao, ny fiainana andavanandro na ny fiarahamonina misy ianao anie ity horonan-tsary nataonay anankiray ity indray mba hampirisika antsika hanao soa hatrany ho amin'ny hafa satria ny soa atao dia miverina aminao foana ihany. Zarao mandrakariva ny peditsika ataovy j'aime dia mampirisika anao hiditra atao anatin'ity fiarahamonina sambatra isika ity. Raha manao izany isika dia mba hisy fiantraikany amin'ny olona hafa ihany koa izany ary indrindra asambatra ny fiainanao, asambatra ny fiainan'ny fiarahamonina misy antsika sy ny firenentsika. Ndao tanterao ary izany mankasitraka tompoko.